Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamiarahaba antsika ry afaka tratry alatsinainy fa 9 ny volana janoary ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Filipiana. Filipiana toko faefatra andininy 10 ka hatramin'ny 14. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary faly indrindra ao amin'ny tompo satria nampitsomoa ianareo indray ankehitriny ny fiheverana izay efa noheverinareo rahateo saingy tsy mbola nahita andro anaovana ianareo. Tsy filan-javatra nefa no anaovako izany fa izaho efa nianatra tsy herina na manao ahoana na manao ahoana, mahalala hetra ary mahalala hitombo na aiza ary na amin'inona dia efa nampianarina ny voky sy honoana aho ary hanambe sy alahelo. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahiray kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka nianatra. Ray Masino, manomasino anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly izay miresaka amin'ny fiangonana tany Filipy momba ny fanomezana, momba ny fanampiana izay nomeny ny Filipiana any Paoly tany am-pigadrana sy tamin'ny fiainan'ny Paoly andavanandro no resahana amin'ity mofinaina ity. Tsara manamarika fa tamin'ireo fiangonana maro naoron'i Paoly, na ny Korintiana io, na ny Galatiana io, na ny Efesiana io, na ny Kolosiana io, sy ny fiangonana maro izay novanginy, na ny Romanina io, na ny tamin'ny toeran-kafa dia izao ny fiangonana tany Filipiany no nandraisan'i Paoly fanampiana na fivelomana. Tsy niandry fanampiana tamin'ny Korintiana ny Paoly, tsy niandry fanampiana tamin'ny Galatiana na tamin'ny Efesiana ny Paoly, tsy nangataka tamin'ny Romanina ny Paoly, fa mahagaga dia izao niandry fiangonana tokana nekeny Paoly ny fanampiany dia ny fiangonana tao Filipy. Io ihany. Ary amin'ity toko eto am-pelatanantsika ity dia izao misaotra ny fiangonana tany Filipy Paoly ny amin'ny fanampiany sy fandohanany ny asan'Andriamanitra na ny fiainan'ny Paoly manokana. Paoly moa fantatsika fa namelo tena. Mpampianatra Paoly, teolojianina Paoly, fa nanao lay Paoly ny velomany ary nivarotra lay izy, lay izany hoe toy ny arato, dia zay ny veloman'ny Paoly. Mametra-panontaniana isika manao hoe fa nahoana re Paoly no tsy nandray fivelomana na tsy nanaiky nandray vola na nandray fanampiana tamin'ireo fiangonana maro be izay izy ny nanorina azy, izy ny karakara azy, izy ny nampijoro azy, fa fiangonana tokana ihany no nandraisan'izany dia ny fiangonana tao Filipy. Nahoana? Mampatsiaro atem-piandohana dia mampatsiaro ilay tantaran'ny Jean de La Fontaine na ilay fable izay nosoratana Jean de La Fontaine. Ao anatin'io tantara nosoratana Jean de La Fontaine io, izay fantatry ny ankamaroan'ny ankizy na ny mpianatra, mitantara ny tantaran'ilay zanak'ombivavy, nisy ny zanak'ombivavy niaraka tamin'ny zanak'ondry ary niaraka tamin'ny zanak'osy, tanora ireo. Zanak'omby dia zanak'ondry dia osy na zanak'osy. Dia izy ireo zany na tsy ary hoe marefo, na tsy ary hoe mila namana, na tsy ary hoe mila tohana, dia hoe andeha hanangana fikambanana, orinasa na fivelomana mba hoe hifampizarana ny tombony. Dia na tsy ary hoe andao tsika hikambana amin'ny matanjaka. Dia hoy ny tantaran'i Jean de La Fontaine hoe dia niresaka tamin'ny liona izy, ny liona moa mpanjakan'ny raha mitantara dia mpanjakan'ny biby rehetra, ka dia nifanaraka tamin'ny liona izy hanorina ity sosiete na fikambanana na orinasa. Dia nanaiky mazava ho azy ny liona. Rehefa tonga indray andro dia nahazo ny haza izy ireo.
nahazo zany any haza tsara dia noentina teo amin'ny Lyon. Ahoana ty nahazo hazo tsika ka dia nahazo hazo tsika ka dia ahoana natao amin'izy ito? De hoy ny Lyon-na zava tsara ty hazo ty fa lehibe tsara, azo zaraina efatra tsara mihitsy ty. Ay, azo zaraina efatra tsara mihitsy izy ty. Dia niandry reto ny zanak'ondry sy ny zanak'omby ary ny osy niandry. De zarainy liona efatra ny haza zay azo. Zarainy efatra ny haza. Tsy manao hoe ny voalohany aloha de zao mazava ho azy an'ny mpanjaka ty. Ity dia tongatsika ny mpanjaka ny mahazo voalohany ka izao an'ny mpanjaka ty. Iza moa ny mpanjaka? Za natokany fa ny apahany voalohany. Ny apahany faharoa kosa de zao mazava ho azy iza mitsika efatra ny matanjaka aleo an'ny matanjaka. Pitrapitra ny zanak'omby sy ny zanak'ondry sy ny osy eny marina tokoa zany fa izy ny matanjaka. Ay, ity zany ny faharoa an'ny matanjaka. Ary ny fahatelo de efa niandry ndray zany an'ny fahatelo de ahoana ny fahatelo? Ny fahatelo dia an'izay manan-tsaina, an'zay maranitra, an'izay fetsy, zay ny fahatelo. Dia nalainy ndray ny fahatelo. Liony aka eto ke tsisy manan-tsaina, tsisy maranitra, tsisy takahay, aza ny fahatelo. Ary io faefatra io de zao zay mikitika an'io faefatra io de kendaiko le liona. Lasa ny liona avokoa zany ny haza rehetra. Inona ty Jean de La Fontaine tantaraina? Mampatsiaro io tantara amin'ny Paoly ity. Rehefa mikambana na rehefa miara-miasa de izao tandremana tsara. Tandremana tsara satria zao tsy misy tombotsoa mihitsy ho anao raha ohatra ka miara-miasa ianao amin'olona kanefa tsy misitraka na inona na inona, tsy afaka manao ny hevitrao, tsy afaka miteny na inona na inona, tsy afaka mandà na inona na inona, tsy afaka manao na inona na inona fa lasa ny matanjaka fotsiny. Ampieritritra zany am'tony tantarany Paoly tony. Inona re nahatonga ny Paoly tsy nanaiky ny fanomezany Korinthianina? Nandà. Nahoa Paoly no tsy nangataka tamin'ny Galatianina? Nahoa Paoly no tsy nanaiky nen'ny Kolosianina? Fa inona nampiavaka ny kristianina tao Filipy? Nen'ny Filipianina ihany, fanomezan'ny Filipianina ihany ny raisin'ny Paoly. De mazava ho azy araka io tantara io. Tsy tiany Paoly ny tsy iankina aman'olona. Rehefa ohatra ka miankina aman'olona ianao, rehefa ohatra ka miankina tamin'ny matanjaka Paoly, de zao manjary tsapany ho tsy madio ny filazantsara. Manjary voatery izy hilaza zay mahafinaritra ny fiangonana tao Korinto. Fantatsika ny olana ny fiangonana tao Korinto. Ny olam-piangonana rehetra zay fantatra teo amin'ny tantara de saika hita tao Korinto. Korotam-panambadiana hita tao Korinto zany fizangatsangana. Hita tao Korinto ny fireharehana, fifanambaniana, fifampitsarana. Hita tao Korinto ny ainan'ny fiangonana tao Korinto ny mamo ao anatin'ny fiangonana ny kristianina, fandraisana fanasan'ny tompo misy mamo. Hita tao anatin'ny fiangonana tao Korinto ny ainan'ny fiangonana tao Korinto ny fifampitsarana amin'ny fanomezam-pahasoavana, ny fifaninanana, zany ambony ny enan-tsara ianao tsinitsinina. Hita tao Korinto ny fivakivakisana, zay amin'ny Paoly, zay any Apôlôsy, zay any Barnabasy, zay any Saoly, zay any Petera sy ny sisa. Hita tao Korinto. Enjana mafy de mafy ny taratasin'ny Paoly amin'ny fiangonana tao Korinto. Ary dia tsy tiany Paoly ny tsy afaka hijoro ka ilaza ny marina araka ny filazantsara. Naleon'ny Paoly tsy niankina mihitsy tamin'ny fiangonana tao Korinto mba hampadio ny filazantsara, mba tsy iankinany amin'ny fiangonana tao Korinto ka manjary hanaiky ny zavatra tsy marina ho marina, na tsy ilaza ny zavatra tokony ho lazaina. Manoloana ny zay mety atolotra fiangonana tao Korinto ndraindray mantsy mety ho tapina ny vava, mety tsy sahy miteny, mety ho maty kena maso rehefa miankina amin'ny hafa. Ary dia zay antony zavatra izay nahatonga amin'ny Paoly
tsy niankina tamin'ny fiangonana tao kory fiangonana tany Galatia ve fantatsika ny olona fiangonana tany Galatia fiangonana zay ny vilona matetika nisy fampianaran-diso tao aminy tenenin'ny Paoly manao hoe ry Galatianina adala fiangonana tsy hoe na tsy be korotana tahaka ny tany Korinto ara de fiangonana nanana fivakisana ihany fiangonana nanana olana ihany tovy am'izany ihany ny fiangonana tany Kolosia ny tany Tesalonika tsy de nisy olona de manahoana loatra saingy naleon'ny Paoly ny fiangonana tany Filipi nahoana fiangonana tany Filipi zay fiangonana Eropeanina voalohany indrindra ina ny antony de satria ny fiangonana tao Filipi de fiangonana niorina tamin'ny fitiavana niorina tamin'ny toe-po madio nanam-pitiavana zay mahatonga amin'ny Paoly io miteny hoe mifalia mandrakariva ho aho mifalia amin'ny tompo miavako amin'ny teteny tsotra masiny ty de manafatra ny mpitoro ny filazantsara manafatra ny mpanompon'Andriamanitra Paoly fa izao zava-dehibe ny fanana ny mpanompon'Andriamanitra fahaleovantena ny tsy fiankinana ary izay no aseho amin'ny Paoly ny aza ange mahay ny zavatra rehetra asehon'ny Paoly amin'ny fiangonana tao Filipi fa zao mahay ny zavatra rehetra izy kanefa eken'ny Paoly amin'ny tsara mihitsy ny atolotry ny fiangonana tao Filipi izy manao hoe misaotra anareo fa ny hevitra'nareo tsy ny filan-javatra kory raha ohatra ka niteny zany taminareo raha ohatra ka nanaiky ny fanomezana nomenareo ary raha miandry zany fanomezana omenareo zany tsy filan-javatra kory fa efa nampianarina ny tsy herina zany hoe efa nampianarina ny ahalala onony aho Paoly mahalala ny hetra mahalala mitombo mahay ny zavatra rehetra asehon'ny Paoly tsara mihitsy zany amin'ny fiangonana tao Filipi fa ilainy le fanampiana akasitrahany le fanampiana saingy zao iny fanampiana iny dia tsy anova mihitsy ny filazantsara zay toriany Paoly ary asehony tsara mihitsy fa tsy hoe rehefa tsisy iny de tsy afaka hitory ny filazantsara izy na rehefa tsy eo iny de tsy afaka anao na inona na inona izy miavako malala ity tenin'ny Paoly ho an'ny Filipianina ity de teny mampahery koa nefa ny mpanompon'Andriamanitra tsy teny mahay-peritreritra ny mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana ihany am'izao andro ankehitriny zao fa teny koa izay mampijoro ny fiangonana fa ny fiangonana na ny mpanompon'Andriamanitra mpitoro ny filazantsara de zao manana mpiantoka izy de Andriamanitra ary io Andriamanitra io manefy azy ka mampahery azy ary mahatonga azy mahay ny zavatra rehetra nandritra ny taona maro taonjato maro tany amin'ny firenena maro de mandrakariva ny fiangonana dia nakahetra tamin'ny vahoaka ary misy firenena moa ankehitriny mbola mipiasa reny atao amin'le firenena de mametra ho an'ny fiangonana manome vola ho an'ny fiangonana fa amin'ny fiangonana mampiodina ny andavanandrony ary raha jerena ny ratsoatra masina de tsy diso akory hoe an'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy no zany de zao na iza de tokony mandoa mandoa fanampiana ho an'Andriamanitra saingy zao moa ny fiangonana ve Andriamanitra zany fanontaniana mipetraka hoe ohatra ve ka manome fiangonana anao de manome ho an'Andriamanitra raha tsy manome fiangonana ve de tsy manome ho an'Andriamanitra fanontaniana mipetraka zany tamin'ny fotoan'andro fa na inona de zao nahatonga moa zany aty aoriana de nahatonga ny fiangonana manao hoe aoka ny fiangonana anana ny fahaleovantena aoka ny kristianina ao anatin'ny fiangonana no hikarakara zay mety ampandehanana ny fiangonana tsy ankina am'izay mety omen'ny fiarahamonina tsy ankina am'izay mety atolotry ny fanjakana tsy ankina am'izay mety atolotry ny fa aoka zay vokatry ny fanomezan'ny mpino ao anatin'ny fiangonana ihany mampiasain'ny fiangonana taonjato faharoapolo ny tena nanamariany zany ary dia niezaka ny fiangonana nandamina ny raha anatiny fa tsy niankina intsony tamin'ny fanampiana avy any velany ny antony dia araka io toritenin'ny Paoly io tsara ny ananan'ny fiangonana fahaleovantena ka tsy ankinany amin'ny hafa
tsy ankinany amin'ny fiarahamonina fotsiny zao fa manjary mahatonga ny afatry ny fiangonana zay mety ho matikena maso tsy mahajoro tsara ary mety tsy afaka mitory ny filazantsara arak'izay tiany Jesoa hitorian'ny fiangonana ny filazantsara satria ny filazantsara zay torian'ny fiangonana dia manindrona indraindray marary indraindray ary mafy mihitsy ny ankon'ny filazantsara ka raha ohatra ka mifampiankina am'izao tontolo zao ny fiangonana dia mampatahotra Paoly ka manjary tsy afaka mitory mazava ny filazantsara. Afaka malala amin'ity andininy ty ara de tsika teo hoe sady mampieritreritra ny fiangonana eto Paoly, ny mampahery ny fiangonana eto Paoly, no mampirisika ny fiangonana koa izy mba anana izay faleovatena izay fijoroana tsy iankina amin'ny hafa izay kanefa fahaizana koa makasitraka izay omeny ny hafa. Azay toe-panahy zay tiany Paoly ho ananantsika na amin'ny andavanandrontsika io na amin'ny fiainam-piangonana io ny hoe mahay makasitraka izay omeny, mahay makasitraka zay atolotra nefa tsy miankina amin'izay atolotra, mana fahaleovatena tsara ary mahatoky fa Andriamanitra de mikarakara sy mamelona. Zavatra roa lehibe ara no ataontsika hoe evim-panahy sarobidy raha toa ka mamava ity andininy vitsivitsy eto am-pelatanantsika ity isika. Ny voalohany de izao ny fahalemem-panahy sy ny fanetretena. Zava-dehibe amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy. Ny hoe fanetretena sy ny fahalemem-panahy de izao fanekenao iankina, fanekenao handray zay atolotry ny olona vokatry ny fo. Jesoa tonga de aty am'izao tontolo zao de nindrana, tsy nanana na inona Jesoa hoy ny teny manao hoe ny zanak'olona tsy manana tena ty zay hanitriany ny lohany aza. Nindraminy Jesoa avokoa ny zavatra teo am-pelatanany, nindrana ny kibon'ny Maria izy fa tonga de aty ambonin'ny tany de pindrana izy, nindrana ny kibon'ny Maria izy fa tonga olombelona satria fazantsika fa Jesoa tsy hoe tao an-kibon'ny Maria vao nisy fa Jesoa efa teraky ny ray talohan'izao rehetra zao fa fahatongavana ho nofo ihany ny tao amin'ny Maria. Nindrana zany Jesoa, nindrana ny tranon'ombiny Betlehemy Jesoa, tsy nisy toerana izay nahaterahan Jesoa tao tranon'ombiny Betlehemy izy, nindrana ny tranon'ombiny Betlehemy izy, nindrana ny trano tao Kapernaoma izy, nindrana sampy kely izy hitohinany filazantsara, nindrana azo adinoina fa nisy koa aza ro mpianatry Jaona mpanao batisa zay tonga mpianatry Jesoa, nindrana ny apahany tamin'ny mpianatry Jaona mpanao batisa izy satria talohantsika tsara Jaona ao amin'ny fiasantsarakan'ny Jaona ny teny hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra amin'ny fahotany zao tontolo zao de nisy tamin'ireo mpianatry Jaona tonga nanaraka an Jesoa, nindrana ny mpianatry Jaona koa Jesoa. Eny fa na de efa maty ary Jesoa ka nitsangana tamin'ny maty, mbola nindrana ny fasany Josefa avy any Arimatia. Tsy nanaketry Jesoa, tsy nanambolan-doava-ketry, Mateo 7:20, mbola nindrana ny Petera izy hoe mandeha any ianao manjono de aloavy ny etrako sy ny etranao. Zany hoe Jesoa de pindrana. Ary izay toe-tsaina zay tiany Paoly ho fantatsika fa io Jesoa io zay mahay ny zavatra rehetra, manana ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra de nindrana. Ary izay findramany Jesoa zay de toy ny fanekeny Jesoa iankina, fanekeny Jesoa nana foana tena iankina tamitsika, iankina amin'ny olombelona. Afaka malala fanetretena ary fahalemem-panahy ny fandraisana sy fanekena iankina amin'ny fiangonana, fanekeny ny fiangonana handray zay atolotry ny olona ampitiavana de fitaratry ny fanetretena ny fiangonana. Fa ny faharoa zay zava-dehibe koa nefany tiany Paoly ho takatritsika amin'ny fiainam-piangonana, ny fiainantsika andavanandro da izao tsy ny fanetretena ihany
fa ny fahavitriana lay ataontsika hoe autonomie, ny fahavitriana na ny tsy fiankinana na ny fahaleovantena, tsy le toe-tsaina izay ataontsika hoe mila zavatra na miandry zavatra na miandry tolorana, zay mahatonga amin'ny Paoly hoe tsy filan-javatra, miandry tolorana na miandry omena, tsy zay ny toetra fa raha izay de zao manjary very ny fahaleovantenanao. Ary mampatsiaro ny tenin'ilay mpadinika anankiray manao hoe ny tanana manome ange de zao tsy maintsy eo ambonin'ny tanana mandray mandrakariva. Hatria mahatonga amin'ny Paoly tsy nandray ireo fanomezana maro samihafa avy amin'ny Korintiana na avy amin'ny Galatiana satria ny tanana manome de eo ambonin'ny tanana mandray mandrakariva. Ny tanana mandray de zao voatsindry ny tanana manome ihany mandrakariva. Zany hoe ny tian'le olon-kendry tenenina de ny hoe marina fa zava-dehibe le hoe mandray fahazadonoana fa ny dikany hoe mandray raha tsy miambina tsara de zao manjary voatery hanaraka izay mahafinaritra ny mpanome. Ary hitantsika eo amin'ny firenena zany eto am'izao tontolo zao, hitantsika am'ireo fanampiana maro samihafa zay omen'ny firenena matanjaka ny tany mahantra de zao mibaiko izy zay tiany atao, itiany atao, itiany atao, itiany atao. Raha tsy zany tsy menay ny volanay alina koa satria zay nanampy anareo, satria zao no zany dia tsy maintsy zao ny ataonareo, omenareo anay ty atao. Hitantsika eo amin'ny raha andavanandro eo amin'ny fifampirahan'iraisam-pirenena zany. De eto Paoly manafatra manao hoe tsia mahafinaritra ny mandray zavatra amin'ny fifaliana tolotra, saingy zao aoka koa le tolorana de zao olona manana finiavana, olona tsy hoe satria niankina tamin'ny hafa izy de very ny digniteny. Ny fiangonana rehefako malala de manana ny digniteny, manana ny maha izy azy, tsy hoe satria velomin'ny fiangonana ny mpitory ny filazantsara, miankina ny fiangonana ny mpitory ny filazantsara, ny evanjelistra, ny mpiandry, ny kantekista de zao very ny digniteny, tsy very ny dignité. Hoy Paoly manao hoe zao noho izy mahalala itombo, mahalala rehetra, mahalala ho voky, mahalala ho nona, tsy mampaliny, mahay ny zavatra rehetra. Zany hoe raha misy omenareo faly a, tsy misy omenareo tsy maninona mihitsy fa efa nitezaina hiaina ny zavatra rehetra zay misy a. Voky tsy mampaninona, nona tsy mampaninona, ambony tsy mampaninona, miafy tsy mampaninona. Zany hoe mahatanteraka ny fanompoko de tsy hoe avy amin'ny zavatra omenareo fa avy amin'Andriamanitra. Rehafako malala mampieritreritra antsika ry ty andinjotra masina ity fa ny votoatin'izay zao fifaliana ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ka na inona veren'Andriamanitra lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra de faly izy. Misy omen'ny olona manodidina ny mpanompon'Andriamanitra na ny fiangonana de faly ny fiangonana. Tsy afaka mameny olona no ny antony maro samihafa de zao mbola faly ihany izy. Ary zay ny tenenin'ny Paoly hoe ary faly indrindra ao amin'ny tompo. Mivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny soratra masina zay mampatsiaro anay ny fitiavanao. Misaotra tompo fa Andriamanitra mikarakara sy mamelona anay ianao. Misaotra tompo fa Andriamanitra mitaiza anay ianao hijoro, handray, hanolotra, hizara, hifanampy. De tahino ny herinandronay tompo vao manomboka. Ataovy herinandro ahitana fifaliana ity herinandro ity. Ataovy herinandro atsapahanay ny fahasoavanao. Ataovy herinandro atsapahanay fa Andriamanitra miombona fifaliana aminay mandrakariva ianao. De meo anay ny fahazavan-tsaina hoety miasa, ny fahasalamana hoety miasa. Tehirizo ny fanoloran-tenanay ho mendrika mandrakariva anao. De tahio ny fahasalamanay, tahio ny asanay tompo. Jereo ny tanindrazanay. Misaotra noho ny am'izay ahafahanay mivavaka, mitory ny filazantsaranao, miasa. Fa mangataka kosa tompo ny hitahinao anisambatan'olona sy nisatokantrano. Mizava am-potoana sarotra izao. Anjaka amin'isatokantrano ny fiadanana sy ny fanambinana. De manampy anay tompo am'izay rehetra tanterahinay, amin'ny fanomponanao, amin'ny ty herinandro ity. Anaranao Jesosy. Amen.